le ICTN de hoe International Cargo Checking Note for ESPS code mitovy am'le Advance Cargo Declaration ty amitsika mihitsy zany le ICTN sy ny ACD zany de mitovy tsisy valaga tany am'zareo izy de nataony ICTN ny antsona azy International Cargo Checking Note ESPS code de taty amitsika izy Advance Cargo Declaration mitovy na ny fakanany vola tsisy investissement tsisy ninina fa de ampiarina fotsiny io de takina ny hetra de tany Guinée izy mitsoana fso nanomboka tonga saina am'izay zany ny opinion publique guinéenne hoe magaga nge izy ty fa tena ilay le ICTN nge ka mitovy am BSC ihany koa le bordereau de suivi de cargaison zay efa ataony office guinéen des chargeurs izany hoe niasa sampandra-panjakana mitovy am gasinettsika ty io zany en fait mbintsona 900 le hoe office guinéen des chargeurs mitovy am gasinety aty amitsika io de ny gasinety efa maka le redevance le BSC de ny office guinéen des chargeurs ihany koa efa maka le redevance na BSC de nefa ny etsakilany zany mbola misy doublon mbola misy ataotsika hoe indro mahita ny maizina zany indro akana vola amina zavatra anankiray zany en fait le mpandra ratsy miankana na le compagnie maritime io zany ny sinsisa ao anatiny ity tetikasa izay ambara ity de mitovy tsisy valaka amy taty amitsika ihany koa ny tombatombana zany zay nataony zareo guinéanina de ny hoe ity tetikasa izay nataony Jean Codo ity tany Guinée io ampiarina eto Madagasikara am'izao fotoana izao io de nahazahoany farafahakeliny tany amy 10 millions d'euros tany nanomboka tamy taona 1.4 nampiarana 10 millions d'euros isan-taona io mbinitsorana efso le tout zany mpanao gazety tam'izany fotoana izany satria voaka gazety tany a Guinée manko le arnaque zany nanomboka hita mpanao gazety zany de navoaka mpanao gazety le tout pour un travail anecdotique et invisible raha tena marina nety sisy le izy déclaration am site internet nataonao de rehefa tonga ty Madagasikara anao de manana le numéro MRN ve anao manana le numéro ESN ve anao la hoe na le hoe entry summary number avy anao na manana an'le exit summary number avy anao EXS de iny fotsiny zany jereo rehefa vérifier de efa nandohan'le vola nge zany ianao raha tsy manana an'iny ianao de omena pénalité ana 10 000 ka hatramin'ny 100 000 euros noho tsy tsisy base légale ihany koa araky nefa noteny zany hoe tianakarena tampoka fotsiny zany ngia Jean Codo hoe amazava azy kopakisasahan zany mbintsona son impossible mihitsy hoe ampidirinao fotsiny le mpandra ratsy miankina avy nivelany any de anao tsy mahazo nininy fa kopakisasahana le izy zay ny tena mariny ary anao ve mpandrarama anao ve tompona ndraiky mpanjakana malagasy de tsy anao fanadiadiana hoe alohan'ny idirana mpandrara eto Madagasikara na investisseur takan'iny marina fa hoe mitady mafy investisseur isika sy ny sisa fa alohan'ny idiran'le investisseur eto Madagasikara ve de tsy mba anao fanadiadiana anao manahoana ny réputation il suffit nge mandeha amin'ny internet anao mbintsona son de mahalala mahita article be tabe momba ny Jean Codo sy ny arnaka efa nataony tany Nigeria tamy fotoanandrony sy ty mbola ampiariny any Guinée ty de enao zany de adala be de enao zany de manaiky fotsiny an'io les yeux fermés maso mikipy tsy manao fanadiadiana mikasika an'izany lafin-javatra rehetra izany fa de manaiky fotsiny eo mikasika an'ity tetikasa izay resatsika ity zay zany le tiatsika ambara hoe ny fitondram-panjakatsika ve mbintsoana efson manaiky ho arirarira am'izany sa ve hoe mitady financement mafy am 2018 de zay fomba rehetra ampidiram-bola be ka na de resaka arnaque miaraka amina sehatra iraisam-pireny miaraka amina hoe orinasa tsy miankina ny ivelany anambakana n'le vondron'orinasanao eto Madagasikara sy le mpandaranao eto Madagasikara de ho atao ihany tena mba tsy rariny kosa le izy mbintsona efson ary nantany Guinée koa aza mbintsona efson de fa namoaka ny mpanao gazety tam'izany fotoana izany ty manko extrait na article nosoratany Guinée nosoratana tamin'ny magazine zany anankiray antsona hoe Guinée business zany izy ty mbintsona efson dia namoaka an'izao lahatsoratra izao mihitsy ny mpanady ady tam'izany fotoana izany hoe aucune société ne peut donner une certification de sûreté à un port ou à un navire au plan international si elle n'est d'abord reconnue par l'Organisation maritime internationale. Or, non seulement l'OMI ou l'Organisation maritime internationale ne reconnaît pas l'existence de la TPMS et de ses filiales, mais elle condamne le fait que cette société utilise le code ISPS dans ses activités à caractère commercial. Ça, nous
ny organisation mondiale maritime internationale dia tsy mireconnaître koa tsy mahalala kory ny fisiny lay ATPMS sady manameloka hoe tsy azo ampiasaina anaovana arnaque takan'izany le code ISPS ampiasaina amina caractère activité à caractère commercial. Ny tiatsika tenenina ao anatin'izany dia hoe ny fitondram-panjakana malagasy hoe zany dia tsy mba capable nanady ady mbintsona izao hoe andao tsika hanady ady mikasika an'ity raharaha anankiray ity ka hojerevantsika hoe sao dia mba arnaque zany ATPMS zany fa efa nanao ny oasy io izy tany amin'ny Guinée, tany amin'ny firenena guinéane, tany Nigeria. Inona ny antony natonga azy voaroka tany Nigeria? Inona ny antony mahatonga nisy hoe levée de bouclier be mampimenimenina ny opinion publique any Guinée ihany koa izay Jean Codo izay dia tsy mba afaka ve nanao an'izany fanadihadiana izany fa dia mandeha anjamba fotsiny nda hoe midire nanaiky tratrany fandraikirekiany Jean Codo tao zany dia tonga dia nanaiky an'le izy dia tsy mba consultena ny sehatra tsy miankina, tsy mba maka-kevitra ny conseil ny vondron'orinasa nefa ny etsy ianao midradradradra hoe fiara-miasa tsy miankina ny fanjakana ary farany teo satria nanomboka nanapa-kevitra manko ny secteur privé mbinitsorana avison enitsika zay tamin'ny herinandro hoe zahay dia mapiato nous suspendons notre participation aux instances de dialogue public privé nanambaran'izay teo anivon'ny GEM sy ny SIM sy ireo vondron'orinasa be da be ny tany saiko anareo teo nanambaran'izay hoe atonay ozy ny fiara-miasanay amin'ny fitondram-panjakana ny fandraisana anjara midinika atonay satria ny antony zahay zany akany fitondram-panjakana hevitra ohatrany hoe mody ampanaovana réunion sy ny sisa kanefany misy SMS kenapime mody ampandraisana anjara sy ny sisa zany amina dinidinika sy ny hoe instance de dialogue kanefa mbinitsorana avison tsy alaina akory ny hevitra ireo olona ireo rehefa avy eo ohatrany hoe ataoko sarisariny fotsiny zany le dialogue dia rehefa nanapa-kevitra amin'izay le seho ivelany rehefa nanapa-kevitra amin'izay le GEM SIM etsetretsetra fa hoe zay tsy hidinika amin'ny fitondram-panjakana ntsony aloha fa ataonay satria tsy mazava aminay ty ACD ty ary mangataka ny fanafoanana an'io zay dia hitatsika tsara herajaona ary mampianina tamin'ny herinandro lasa iny hoe nitsidika industrie anankiray gaz place tangamba raha tsy diso ako ny tsy diany tamin'ny herinandro iny dia teo izy hitanao hoe nicréena zany le événement ahafahany mamaly an'le sehatra tsy miankina dia namaly herajaona ary mampianina hoe tsy ny fidy miaraka amin'izy le ohatrany somary mihevitrevitra iny tsy ny fitondram-panjakana malagasy mihitsy no anao zay amonona ny sehatra tsy miankina zany hoe mbola fanambarana seho ivelany ihany koa fa ato ambadika tsy misy mihitsy zay fametrahana fiara-miasa izay ka na ny zavatra nampy efa firy zay communiqué efa firy zay fampiakarapeo conférence de presse ao farany teo ary mbola nanao conférence de presse ihany koa ny avy eo anivony sehatra tsy miankina mbola miteny hoe zay tsy manaiky an'ity ACD ity na ny advance cargo declaration tsy manaiky an'io izahay satria hamotika ny fandrarana mihitsy ao anatina zao vanim-potoana misy fasahirana be zao ve ao anatina andeha ataontsika hoe difficulté na marasme économique ohatran'izao ve mbinitsorana avison dia mbola andeha ampiatrany zany tetikasa mbola andeha ampiatrany zany tetikasa mikasika ny fakana vola amboniny zany ndray ny fanjakana miaraka amin'ity orinasa tarihana béninois efa réputation douteuse zay ity zay ngamba no azontsika ilazana azy fa tsy mihaino le fitondram-panjakana fa ny ataony ihany ny ataony dia nanapa-kevitra izy namoaka an'le arrêté farany teo ny APMF fa le arrêté vao nivoaka raha tsy diso ako tamin'ny vao fiandohaniny tsy volana février ty mbintsona avison ty le arrêté ty en date azafady tamin'ny farany volana janoary 29 janvier 2016 dia mbola manamafy ihany hoe ampiarina ilay fakanany vola ao anatin'le ACD ary mbola manamafy ihany koa hoe le MRN io le movement reference number est soumis au paiement d'une redevance intégrée aux fret maritimes et uniquement payable à l'international par le transport ou l'affréteur et ce à partir du 9 février 2016 date du connaissement izany hoe napiarina nanomboka tamin'ny 9 février teo zany dia hitatsika eo anaty gazety nivoaka androany mbintsona avison fa mbola nanao fanambarana ny avy eo anivony ny GEM miaraka tamin'ny retorinasa tsy miankina be dia be ny tany saiko anareo teo reo hoe
zahay de mbola manamafy fa tokony foanany io ACD io ary mbola manamafy ny fampiatonay ny fiarahanay midinika amin'ny fitondram-panjakana satria aminay de fitaka be vava ary arinaky tsotra izao mihitsy ity fakanan'le vola ACD no resantsika ety satria sady tsy ao anatin'le OMI antony nanambarana azy zany hoe ny tenenin'izy ireo zany de ny hoe le fondement même de la mise en place de l'ACD est inexact tsy mitombony ary tsy marina mihitsy rehefa après vérification auprès de l'OMI rehefa naraha maso tany amin'ny OMI fa ro manarakarak' zany de ny hoe manjavozavo tanteraka mihitsy satria mitovy tsisy valaka amin'le procédure BSC mise en place nanomboka tamin'ny taona fitsorevy teto Madagasikara ilay ACD ary rehefa ataony gasiny eto BSC io ko maninona ny mbola asain'ny APMF amin'ny alalan'ity mpiara-miasa tsy miankina aminy antsoina hoe ATPMS ity takina amin'ny mpandraraha indray zany hoe amin'ireo client zany mampiasa an'izany fitaterana an-dranomasina sy mampiditra conteneur eto izay fa telo manarakaraka izay ihany koa de ny hoe au contraire mampiditra vola be ary mandany vola be io satria zao manko ny antony mentsoana Evson rehefa tratrany le fanapahan-kevitra zany tikany tsy tikaniny avy eo anivon'ny compagnie maritime de namoaka fanambarana indroa misesy ireo compagnie maritime ireo se revako le fanambarana mba tsy tenitenenantsika foana va eto ambany maso eto zay namoaka fanambarana indroa misesy le compagnie maritime ambinitsorana Evson milaza manao hoe zahay ozy nangataka tany amin'ny fitondram-panjakana fanazavana tamin'ny datiny tamin'ny volana Desembre zany nangatanay zany hoe zahay tompoko any dia mba itondray fanazavana fa tsy mazava aminay mikasika an'le ACD satria manko voalohany indrindra de efa nitakininy aza-donona fa reo compagnie maritime reo manko zany mifanerasera mivantana amin'le orinasa belge tatanan'le béninois io antsoina hoe ATPMS io de efa nitakininy ATPMS vola zany nanomboka tamin'ny transaction rehetra nanomboka melohany volana décembre 1er décembre taona raika 2024 de efa nakana vola des redevances ont bien été exigées par l'ATPMS pour des transactions commencées avant le 1er décembre de compagnie maritime zany nasainy maka an'io vola io satria ny compagnie maritime moa manao an'le déclaration amin'ny anaran'ireo client mandefa mientana de noho izany mbinitsoana Evson noho izay antony zay de voatery izahay tato anatin'ny association professionnelle des armateurs et consignataires de Madagascar les compagnies maritimes zany nytitsika tenenina ao anatin'io membre n'izay PACM izay naka mesure conservatoire